avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM manuchawanao ni vavao. Université privée de Madagascar. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manuchano ni vavao. Mbola nitinaina ve ny fahavitany lalana eto amintsika Saiandra ny fahavitany ilay lalambe mikodana. Io izay vao nampidiry ny fitondrana Rajoelina trosa hafa indray. Nidina an-dalambe ireo mpisihatra amin'ny lavanilina tao Antalahy. Potika ny siam-piarina no ny vidiny ambany. Tsy araka ny nampanantenainy ny mpitondra fanjakana hoy ny fanazavana. Mbola mitana anjara toerana lehibe eo anivo ny fiarahamonina nonjam-peo raha ny eto amintsika. Izay no isan'ny voatra nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho anonjam-peo androany. Mikasika ny hidinika mivantana hitadiavam-baolana momba ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia ny filoha Amerikanina sy ny filoha Rosianina. Vladimir Poutine amin'izao fotoana izao mampia ihany momba izay ka misisika mafy ny anatrehana ny fionana ny vondrona Europeanina sy Ukraine. Ny antsiprian'izay. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa an-datsoratra avy hatrany nondeha no kafatsika ny fiarahana amin'ny tiala ity. Mbola nitenaina ve ny fahavitany lalana eto amintsika amin'izao fotoana izao Saiandra ny fahavitany ilay autoroute. Lalambe mikodana izay vao nampidiry ny fitondrana Rajoelina trosa hafa indray amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilava. Mampiteny mona ny ankamaroan'ny lalam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana, indrindra amin'izao fotoana ny rotsakorana izao. Botika sy simba ohatra, ny RN3, RN5, RN2, RN4, RN7, RN6 sy ny sisa. Efa tsy lazaina intsony ny RN1A mampitoy antorony mandidy sy mainty rano. Lalana 4 sy 700 kilometatra, andro maromaro vao tonga. Ny lalana RN8A, mainty rano Antsalova, mirefy 410 kilometatra, roa andro vao vita. Ny lalana mirefy 210 kilometatra, ifanadina Ikongo, izay efa tsy tonga ny fiarakely intsony, tsy misy taxi brousse, fa camion no tongany, ary tena mbola sahirana aza vao tafita, raha ho tafita. Misedra olana ihany koa ireo mpampiasa ny RN42, mampitoy an'ny Fianarantsoa sy Kalamavony. Ny lalana mihazo any Anosy Biennale, sy ireo lalana rehetra, mampifandray ny commune amin'ny renivohim-paritany. Saro-dalana avokoa ny toerana rehetra eto Madagasikara. Anika ny moto, ireo mpanao taxi moto no miantoka ny fivezivezena ho an'ny faritra maro. Saingy maro ny ambana miatra amin'izy ireny. Antony mahatonga ireo mpanao politika sasany ilaza fa tsy mbola nisy fitondrana namotika lalana ankoatra ny fitondrana Rajoelina teto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy taitra, tsy rotitra amin'izany nefa ny mpitondra. Ireny ny rany rehetra nahita ireny aza ny valiteny nataony Andry Rajoelina raha nanao ny fasafasa tamin'ny kandida hafa. Nandritra ireny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo ireny. Fotoana namalina ny siten'ny Randriana Solonyaiko ka nilazany hoe fangahy izany no nitondra ny camion tamin'ireny lalana ireny ka napotika azy. Nambarany Rajoelina fa isy ny fanamboaran-dalana 570 kilometatra isa-taona isaky ny distrika ka ny gouvernoura isaky ny faritra no miandraikitra izany. Distrika Aizy eto Madagasikara no efa nisitraka izany lalana izany hatrizay nametrahana gouvernoura. Nambarany Rajoelina ihany koa fa ny volana Jona 2024 lasa teo taotolanyaro tsy hanao politika intsony ny tenany raha tsy vita ny RN13. Aiza ho aiza isika amin'izao fotoana efa ho vita ny RN13 hoy ireo mpomba ny fitondrana satria raha ny voalaza dia any amin'ny volana septambra any ho any no vita izany ka ho tokanina amin'ny fomba ofisialy aorian'izay. Marina izany efa ho vita ilay lalana mirefy 10 kilometatra mampifandray an'Ambofimbe sy Taolanyaro izay vatsiny ny vondrona Europeanina vola amin'ny alalan'ny BEI, io efa ho vita io. Fa ilay ampahany izay mbola RN13 ihany koa mampifandray ny Betroka sy Iosy mirefy 310 kilometatra, tsy misy tokotaniny. Io ampahan-dalana io izay nisehosehoana ka nilazana
fa ny volan'ny fanjakana madiodio no anamboarana azy. Nambara ihany koa fa volam-panjakana madiodio no anamboarana ilay autoroute. Kanefa inona no zava-nisy ankehitriny? Io fa miazakazaka amin'ny trosany amin'ny Badea, anampin'ny trosa babeny vahoaka malagasy indray. Raha izany, mahay ary tena mametraka izay lara-pahamehana ho an'ny firenena tokoa ve ny mpitondra fanjakana? Raha tsy ilaza fa tsy ity lalana ity, lara-pahamehana ve ny autoroute sa ny fanatsarana ireo lalam-pirenena efa misy izay tena mampijala ny mponina noho ny faratsiny amin'izao fotoana? Ny faratsiny lalana no mampirongatra ny tsy fandriampahalemana, mampisondrotra ny vidim-piainana, mampisondrotra ny saran-dalana sy ny saran'entana. Ny faratsiny lalana no amoizana ain'olona maro, na io vokatry ny lozam-pifamoivoizana na vokatry ny fanafiana sy ny asan-dahalo. Ny faratsiny lalana no mampitoka-monina komunina maro na faritra maro ka miteraka ireny fivarotana solika antsokosoko ireny, sady amin'izay solika mitapoka. Ny faratsiny lalana no mampahantra fadiranovana ireo tantsaha ka ireo mpanangom-bokatra no mihamanankarena ao anatin'izany. Ny faratsiny lalana no mahatonga ny toe-karena malagasy ho potika tanteraka tahaka izao. Potika ny lalana fa potika ihany koa sy ampiarina lavanilina amin'izao fotoana izao. Nidina an-dalambe ny lanja Sorabavety ny ampisihatra lavanilina tao an-talama alohan'izay. Marary zahay potika ny sy ampiarina noho ny vidiny ambany dia ambany amin'izao fotoana izao. Tsy araky ny nampanantenainy mpitondra fanjakana ny antsiprian'izay. Voafitaka izay tamin'ny Libération Sauvage ny lavanilina. Vonjeo ny sehatra ny lavanilina, vonjeo zahay vahoaka, mitaky famahana olana izay tantsaha, kopay lava, mpanangom-bokatra, marary izahay, tsy mahatsabo tena, tsy mampianatra zanaka, voendaky ny banky, tsy mahavidy vary fotsy. Aiza ianareo 90 nahazo agrément tsy mividy lavanilina, sy ny sisa. Ireo amin'ny ankapobeny no voalazan'ny Sorabaventy, no lanjain'ny mponina mihoatry ny arivo tao an-talà. Aiza hoy izy ireo, ianareo mpanao politika nandrisika ireo tantsaha, itaky ny Libération izay tsy nahomby. Ny tolona manginy izahay, tsy natambokany, ka miroso amin'ny fidinana an-dalambe tahaka izao raha ny fanazavany. Hatramin'izao zisk'androany karaha tsy dia nahita vokany zay eka, zegny mahatonga zay zao, zay le plantera, poubelava, collectera, zay ndraiky mitaregny zao satria zay ny tegna mahita hoe fao fahasarotan'le raha satria miaritry moko moa ny ray aman-dreniny ambany volagny. Zay aty mivezivezy magnamboatra izy maha conditionnaire stocker zay nefa mandalo asairagnina be zegny zay tsy lafo ny entana, tsisy mpividy sakindra misy mividy magnano trosa tsy mivadiky vola, matsaro sahiragna zegny zay, zegny natongavany amin'ny phase zao hoe ohatrany tsy ny zanaka nefa tsy tafiantra, ny varoaka amin'ny tragno, ny vaendaka banky, ary zay efa tsisy velon-tegna eky, ity ny vary fotsiny, ity ny jiramane, ity raha jiaby mikasiky fiainagna ny vidim-bokatra tsisy olo mivanga, afapaka hoe mora fa tsisy olo mividy lasite. Tsy ny ao an-talà ihany, efa nidina an-dalambe tahaka izao ihany koa ny mpisehatra amin'ny lavanilina ao andapa. Fanontaniana, iaino sy amaly ny fitarainan'ny tantsaha ve ny fanjakana, sa mela ny fahitrana itombo sy ahazo vahana? Ity sehatra ny lavanilina ity izay isan'ny mampiavaka ny Madagasikara ary mampidi-bola vahiny sy mamelona fianakaviana maro. Inona ny fepetra ho raisin'ireo solombavambahoaka, indrindra ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay avy any amin'ny tapanina avaratry ny nosy iny, manoloana izao fitakiana izao, iandreny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ve sa hidana ifotony ka hitady vahaolana maharitra? Miroso makany amin'ny ratsy kokoa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ary tsapany rehetra zany ireo solotena avy amin'ny fikambanana sy mpitarika kristianina. Ny olom-pirenena izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity, tsy afaka mialangalana amin'ny fiainam-pirenena ny kristianina ka antony hijoroana ary anaovana antsoavo isiny hetsika hitadiavam-baholana miaraka hivoahana amin'ny krizy lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Daniela Minoso. Raha atao jery totika ny zava-misy, tsy adinkevitra, sarotra ho an'ny vahoaka malagasy tokoa ny atrian'ny taona 2024 iny, raha tsy laza afa-tsy ny fahampiany rotsakorana, ny fahatapahan-jiro sy rano matetika, ny fahapotehan'ny ala, ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fisian'ny adila politika, ny tsy fahamarinana, ny fampiasana volan-demena ny vahoaka, ny fampelezan-kevitra tsy manabe fa manabado ireo mpiray-tanindrazana, ny kolokolo izay hita saika amin'ny sehatry ny fiainam-pirenena rehetra. Izany rehetra izany raha mitohy izay anampitrotraka ny fahasahiranana efa misy ankehitriny,
Antony joroana sy anaovan'ireo solotena avy amin'ny fikambanana sy mpitarika kristiana ary olom-pirenena antso ny amin'ny tokony anatanterahana hetsika iombonana hitadiavam-baolana miaraka mahana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Miroso makany amin'ny ratsy kokoa raha ny fijerena ny toe-java-misy tsy afaka mialangalana ny fiainan'ny firenena ny kristianina ka nantsoina hosira sy fanasy ny tany ka izany indrindra no mahatery ka hijoroana ary anaovana izao antso izao ary amin'ny maha momba ny tenan'ny Kristy dia mahatsiaro voatoana ihany ka miombon-kevitra manambatra feo ary miray ezaka tamin'ireo sehatra kristianina efa nanao fanambarana teo aloha. Na efa fantatsika azy dia manamafy etony izahay fa mifandray ny fiainan'ny firenena sy izay ambaran'ny Baiboly. Inona no tokony atao na azo atao ary ahoana no hiatrehana izany, ahoana no anehoana mba hoenoina ny hevitra kristianina eo anatrehan'ny fandraisana andraikitra sy mahana olana eto amin'ny firenena. Inona ny voalazan'ny ten'Andriamanitra eo anatrehan'ny zava-misy. Noho izany dia manao antsoavo eto izahay ka milaza fa tena ilaina ny fanatanterahana conférence nationale chrétienne izay iantsoana ny sehatra sy ny tontolo kristianina rehetra, vondrom-piangonana sy fiangonana, vondrom-pikambanana sy fikambanana, hetsika sy lahasa ny kristianina tsirairay mba hiombona amin'ny famolavolana sy fanatanterahana izany. Ndeo atao taonan'ny fiaraha-mandray andraikitra ny taona 2022 ka nitanjona amin'izany dia kristiana malagasy hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ao anatin'ny fahamarinana. Ankilany tsy maintsy isy fiatraikany eto amintsika ihany koa ny fiovany toe-java-misy maneran-tany ka tokony hivonina sy homelo ihany koa isika raha ny fanasavana trany. Araka izany, anisany horesahana manokana mandritra dinika izay antsoina ny kristianina sy ny olom-pirenena rehetra ny miakasika ny olana ara-politika, ny sosialy, ny toe-karena sy ny maro hafa. Ao anatin'izay fanio-kevitra samy hafa mandidina ny fiainam-pirenena izay hatrany. Tsy tokony ho tonga amin'ny toedra raha amin'izao fotoana ny firenena raha manisy vidiny fitaraina ireo mpiasam-panjakana sy ny vahoaka ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Antony antson'ny Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy sy ny syndicat ny paramedy. Ireo tompon'andraikitra natao ihany firenena amin'izao fotoana izao hifanantona hitady vahaolana miaraka. Daniela Minoatso. Tsy manisy vidiny ny fitarainan'ireo mpiasam-panjakana sy ny fahoriam-bahoaka ireo tompony andraiki-panjakana ankehitriny. Antony mahatonga izao toedra raha misamboaravary eto amin'ny tany sy ny firenena izao ho ny mpitarika sindikana ny ny heviny. Ny mpitondra fanjakana izay variana manao adina kolay amin'izay rehetra tsy mitovy hevitra aminy raha tokony hijery miaraka ny famahana ny olana eto amin'ny firenena. Ny olana ny ministra isa tokony ireo ohatra zao ny ministera fitsarana enoko tamin'iza tamin'ny maly tsy mandray mihitsy. Sy mandray audience aiza nisan'izany satria zavatra tokony hoe andehanana iresaka ifampiresaka raha samy anao an'izany daholo ministera rehetrarehetra hoe tsy afaka manao audience tsy mandray dia ny olona koa ny afaka manao hoe zay koa tsy anatona anareo tsony zay koa tsy zao koa dia ohatran'izay le izy. Ny mpiasam-panjakana zany problème be ny karama efa mampimonomonina zareo ny avancement tsy haiko tsony ny filaza azy efa niresaka tsika efa niresaka an'izany foana tsika dia zavatra tiako tsindriana hoe raha sanatry tsy avy aminay syndicat ka tsy haitsika no mandamina ny zavatra rehetra raha zao tension manerana nosy zao fa ifampivelokobay eraky ny tanàna eto isika mianakavy. Raha iverenana, saika hiarany tsindry sy raha matahora avokoa ireo mpitarika sy mpikambana anatin'ireo sindika amin'izao fotoana eo am-pitakiana ny zon'izy ireo. Ny akamaroan'izy ireny izay saika tsy avelisiraka ny tambinasana ny valikasa sara ny araka ny tokony ho izy. Ny fanaovana tsinitsina ny mpiasa malagasy tahaka izao izay tsy tondra fitoniana velively ho an'ity fitondrana mijoro ity raha ny fanasafana trany. Resaka avancement ihany koa raha ao anivon'ny ministère en santé manokana dia tsy mandeha ny avancement nefa droit acquis an'ilay mpiasa zany hoe miakatra grade zao izy dia tokony miakatra zao miasa zao taona izy dia miakatra grade zao ohatra deuxième échelon première classe deuxième échelon arakaraka le taona ny asany dia iny le avancement iny zany par rapport am'le année de service iny zany tsy mandeha araky ny tokony izy ankehitriny dia zany miteraka des motivation daholo ankoatran'ilay tombontsoa tokony hositrahan'le mpiasa dia tahak'izay daholo ny any amin'ny ministera rehetra any ka anaovana iantsoavo mba hapisy an'ilay fitoniana ao amin'ny mpiasa zay tena efa azo lazaina hoe
somarya sorena ihany a raha ny tatitra azonay isaky ny brao ho tsara ny tantareo raha minimikipy malona izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny mpitondra fanjakana ankehitriny izao toetra raha eto amin'ny firenena izao raha tsy mandray andraikitra anatin'ny fotoana fohy ny mpitondra fanjakana izay ahina hiteraka krizy ara-politika sy sosialy raha ny fanehoan-kevitra trany lafomba vao hafa mpiasa miisa enina ao amin'ny sampandrara misahana ny fisotrondronono nahiditra eny an-tanymora amin'izao fotoana izao taorian'ny fampiakarana teny amin'ny paka vola manodidina ny 2.70 sy 900 tapitrisa ariary tamin'ny alalan'ny fametrahana mpisotro-ronono miisa 7 tsy ara-dalàna no nahodinkodin'izy ireo vesatra ny ampangana azy ireo arak'izany ny osika ny fampiasana osika ny fanararao tapahefana fanangoronan-karena tsy ara-dalàna ary fanodinana vola mpanjakana hitantsika miandalana eo ihany ny toin'izay avaovao zay fanesorona ny sefokotany ao Ambatolahy commune Ambatolahy district ny Osy rehefa tsy nanaiky anao soni taratasy tsy fivarotana tany taratasy tany zay tsy mazava hoe aiza ary aniza no amidy ka antony tsy nanekena na teo azany fanerena sy ny fanembazana vola hoe ity sefokotany ity onona zainy mety ny fanaparapahifanina sy tsindry ataondry olombotendry sasany na antanàn-dehibe na ambanivohitra raha ny zava-nisy ao amin'ny distrika ny Osy orinasa iray no miezaka manangona ireo tany ao an-tampony Orombe anaovana fambolena tetika asa izay tsy ankasitrahany mponina noho izany manao itona ny fiompiana omby izay fotom-piveloman'ny fokobara teo anatrehan'izay nisy ny taratasy nasaina nosony avy ny sefokotany ao Ambatolahy commune na Ambatolahy distrika ny Osy amin'izay fanomezana tany izay tsy mazava hoe hoan'ny orinasa io ve hoan'ny olon-tsotra ve sy ny sisa ka tsy nanaiky anao sini ny tenany iaho sy afaka isiniany toy dia natoriny aby le saritany avarasy godro ao nareo mba sianaka io ao dandraso i fa halaiko sary ty io ao zerevako taratasy mpanjaka ty io izy sy azo atao fotoko i ka manao kory ao sy fanjaka zany ahay satria taratasy mpanjakana mandalo aminay sy maintsy nagnanay archive ary taratasy teo blanc fa sy feno da haiko ny sarany taratasy io zay avo afaka misinia da i mosine de azafady président mba sinia avao ty fa misy voalomponao an'ity iaho sy afaka raha fa angao handeha amin'ny ray aman-dreny aho fa tany io senakay fa tany mbahoaky da niavy délégué tamy sena tokony tamy folo igny da nampangalainy ao bro da nampangalainy adjoint maire da nampakeny an'igny ty io izy décision baka amin'ny préfet fa esorina anao amignasanao fa sy mamely fa sy mahavita agnasanao fa sy misinia taratasy mpanjakana de ito igny décision manoranao fa tsy efokotany vozomeko izy gnato de vinakiny moa taratasy igny da agnatin'ny angalananao izy de anao sy mahavita agnasanao izay koa hoe jidijadona fa sy safidym-bahoaky raha ampikadranakay zay anao da sy sotranao notendrena araka izany nisy solony vonjo maika rehefa tsy nanaiky anao sony izay taratasy zay ny tenany nesorona tamin'ny toerany kosa ity sefokotany ity rehefa nitaky ny mangarahara ny mpono amin'ny distrika ny Osy izay mbola manohy mandrakandroany ny tolona ho fiarovana ny tany firaofan'ny omby ao an-tampony Orombe tsy ho lasan'ireo mpanambola ny tanynay Orombe zany kadiny vazaha avidiny sasany da sy magnake ahay ray aman-dreny ety manontolo ato Ambatolahy da io omby moa zay ndahatrahako fa hitravoan'ny vazaha ny tany hisany omby zay hizady ny anakinay faramandimy zaho izy sy velomany satria ny vazaha gnanany tany ka gnazon'ny vazaha ho azy koa zaho da agnisan'izao hay zao da sy magneky hay ray aman-dreny etoy manontolo Ambatolahy ka zay zany gn'irovanay ny tany tsy ato pianay gn'aomby satria gn'aomby amin'ny lafiny raiky izy io atao fotom-piveloman'ny tasaha ka raha vao gny tany nisy an'io no hilengileny zany da zay mahasarotinay sy ekenay sy tianay io hoe hatolosy vazaha hipetrahambazaha tsy aivina natsangana ny fikambanan'ny mpiompiompy izay ivondronandreo ray aman-dreny sy lonaka ireo mpiarakandro sy tompon'omby mivondrona ho fiarovana ny tany najoro ihany koa ny Vatolahy teo amin'ny fokotany Nanarena sy fokotany Mahabokely vondraka anatin'ny commune Ambatolahy ary tamina fokotany hafa Vatolahy izay endriky ny fifamatoran'ireo mpisehatra amin'ny omby rehetra ao Orombe anehoana fa ny firaisan-kina no hery iray tsy mivaky ny fokobara ho fiarovana ny taniny
fa tokony mbola ampina tosika bebe kokoa ny lalàna mikasika ny faneho-kevitra eto amintsika amin'izao fotoan'izao. Tanjona hono teo anivo ny internews ny ahafahana manampy ny fisitrahana loharanom-baovao eny anivony ireo andrim-panjakana, hisorohana ny fiparitahany vaovao diso sy ny maro hafa. Daniela Minoazo. Mirongatra ny fielezany vaovao tsy marina sy vaovao miantsy eto amintsika, indrindra rehefa vampitohan'ny fifidianana noho ny tsy fahafahana misitraka loharanom-baovao, indrindra eny anivon'ireo andrim-panjakana sy noho ny fisian'ny ady la politika. Antony tokony hanamafisana ny lalàna momba ny fanehoan-kevitra eto amintsika, ho ny tompony andraikitry ny tetikasa eo anivony internews. Marina fa manana an'ireo lalàna sy ny amin'ny resaka fanehoan-kevitra tsika kanefa ny mbola nahatsapa fa tokony mbola ho ampiana tosika bebe kokoa zany raha tsy elasintsika raha fa tsy ny fahazahoana loharanom-baovao izay anisan'ny tena manahirana indrindra fa ho an'ny mpanao gazety ho an'ny olom-pirenena ny tsy fahazahoana an'izay loharanom-baovao zay nefany anisan'ny lazaintsika hoe mahatonga ny fiparitahan'ny vaovao tsy marina satria rehefa tsy misokatra milaza ny andrim-panjakana hoe inona ny tena vaovao misy dia lasa miparitaka ho azy ny vaovao tsy marina ary miteraka fikorontanana zany eto anivon'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena. Ankoatra ny fanamafisana ny lalàna, adisitsika tsy maintsy atao ihany koa ny mahakasika ny fahafahana maneho hevitra ankalalàna eto amintsika, indrindra ireo mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asa ndra ny fanezavana trany. Ny asa aloha dia maromaro ny ao. Anisan'ny voalohany izany mametraka an'ilay tao hoe vovonana iarahan'ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena mba hanaovana ny adisisika azahoana an'izay lalàna izay ohatra amin'ny hoe fisitrahana vaovao ho an'ny olom-pirenena, ho an'ny mpanao gazety, ho an'ny fiarahamonim-pirenena. Eo ihany koa nefany anisan'ny hoe mbola anisan'ny manahirana dia ny fiarovana ny mpanao gazety. Efa ametrahana an'ilay hoe cellule de protection iarovana ny mpanao gazety eny amin'ny raha misy ao anatin'ny asany raha misy sanatria fanotohinana ny asan'ny fanaovana gazety ao amin'ny asany. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny alarobia ny fisian'ny projet Liberté d'expression à Madagascar izay tafiditra anatin'ny tetikasa maneho. Tetikasa vatsiny vondrona Europeanina vola izay aritra hifatona ho fampiroboroboana sy fampianarana ireo pirenena tsirairay avy mikasika ny andraikiny, malona ny fanehoan-kevitra sy hanatsarana ny fahafahana misitraka tota-baovao mari-potitra. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona intsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga ilay fotoana zao dia zao ndao falera. Thelma miova ho Yes.
carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Mamirina ny araba hatrany tomboka lasy tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny tiala ity. Saika nandalo fianarana hatramin'ny ambaratonga ambony avokoa ny 5 isanjato ny tanora malagasy. Saingy tsy anasa taorian'izay ho an'ny vehivavy manokana. Betsaka ireo tsy anasa oharina amin'ny lehilahy raha ny tatitra nataony ny afrobarometra tamin'ity androany ity. Ho azy ireo mifampitomboana ny famoronana asa arahana fanofanana no isan'ny vahaolana tokony imasona eo anatrihan'izay. Gabin Eloa. Araka ny tarehimarika farany navoaka ny afrobarometra taoriany fanadahadiana nataony tamin'ny faritra 13 teto Madagasikara. Fantatra fa nahavita nanoho ny fianarana hatreny amin'ny anjerimanontolo ny 5 isanjato ny tanora malagasy 12 ka hatramy 13 taona. Ny olana nefa vitsy ihany no manana asa amin'ireo tanora ireo. Fa ho an'ny 13 taona mihoatra kosa eo anelanelany 70 ka hatramy 12 isanjato no nahavita fianarana ary manodidina 12 sy 17 isanjaton'izy ireo ihany no misehatra amin'ny asa. Ambony araka izany ny tahany tsy fananana asa eto amintsika ka tokony atao laharam-pahamehana ny fanofanana arak'asa sy ny famoronana asa hoy ny fanambarana androany. Ho an'ny tanora malagasy famoronana asa ny tena laharam-pahamehana tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana arahin'ny fampianarana sy ny fanofanana arak'asa. Betsaka kokoa izany ny tanora 5 isanjato nandalo fanabeazana mba hahatonga faharoa sy ny université raha mihoatra amin'ireo zokiny. Na dia izany aza dia tena miatrika ny tsy fananana asa ilay tanora amin'izao fotoana. Tanora 410 izany no milaza fa tsy anasa ary mitady asa raha ampitahaina amin'ny vondrony zokiolona zareo. Ho an'ny malagasy ankoatra ny antony ara-toe-karena sy ny tsy fisiana asa ny tsy fampian'ny fiofanana zany sy fanomanana sahaza sy ny fampian'ny traikefan'ny zareo zany ny tena sakana tsy azahoany zareo asa zany. Raha nitatitra voaray roa ampahatelon'ireo nanaovana fanadahadiana dia nilaza fa ny lehilahy no tokony mbola hanana zo bebe kokoa amin'ny sehatry ny asa noho ny vehivavy rehefa vitsy ny asa. Na izany azy ny ena ny fahitana ny tranga lehilahy mandrarany vadiny tsy hiasa eto amintsika satria tsy misy afa-tsiray amin'ny folo ihany ny vehivavy malagasy mbola tratran'izany amin'izao. Fa ny hita kosa vitsy kokoa ny vehivavy na vita fianarana sy miasa raha eo anatrehan'ny lehilahy. 17 isanjato ny vehivavy ihany no nandalo fianarana hatreny amin'ny ambaratonga ambony raha 10 isanjato kosa ny lehilahy. Eo amin'ny sehatry ny asa 13 isanjato ny vehivavy no miasa amin'ny ampapotona na fotoana feno raha oharina amin'ny lehilahy izay 30 isanjato. Araka ny fanazavana misy 3 ny antony mahatonga an'izany: ny fahavitsiany asa ahafahan'ny vehivavy mikarakara ny zanany, ny tsy fahavitana fianarana lavitra na koa tsy fampian'ny traikefa ary ny fiankenan-doha amin'ny lehilahy. Raha ireo tare miaraka navoaka ny afrobarometra androany ireo mbola lavitrezaka sy mbola ady mafy ny fampitoviana zo sy ny miralenta eo amin'ny lahy sy ny vavy eto amintsika. Olana ho an'ireo nahavita fianarana ny mahakasika izay fitadiavana azy izay amin'izao fotoana fa misedra olana amin'ny fahatapahany rano ihany koa ny mpianatra mipetraka eny amin'ireo toeram-ponenana eny amin'ny politeknika vodivorona amin'izao fotoana izao. Maritra ora maro no fahatapaharana raha ny fitarainana hankilany. Manomboka hita taratra ny fanatsarana ny fiainan'ny mpianatra sy ny fanavaozana ireo fodrafitrasa eny amin'ny toerana haraka ny fitarainana tsiaro Rasoarvelo.
ankoatra ny any amin'ny cité Ankatso fa mbola misedra olana samihafa ihany koa ireo mpianatra mipetraka eny amin'ireo toeram-ponenana ao amin'ny polyteknika Vontovorona amin'izao fotoana. Ny fahatapahan-drano no tena hitarainan'ireo mpianatra ankoatra ny fahanterany fotodrafitrasa eny an-toerana. Condition de vie aty amin'ny campus moa zany eo ny resaka jiro sy rano, ny jiro tsy dia tapaka matetika fa nisy zao rano fakomaly iny tapaka ray andro ny rano dia ny mpianatra moa zany tsy maintsy matsaka rano ivelany. Dia tena olanay koa zao amin'le resaka connexion zay mikaroka ny ataonay aty dia tokony hoe mba manana connexion ambony débit kokoa zany zay par rapport amin'ny hoe raha amin'izao andro ianantsika izao mantsy resaka connexion somary hoe lafilafy kely kokoa dia zay zany zavatra tena ilainay connexion satria karoka ny alehanay aty. Dia ny resaka campus koa raha jerena fotodrafitrasa rehetrarehetra hita tao amin'ny bloky dia somary antitra raha hoe par rapport hoe amin'ny hoe fiainantsika zany somary antitra le ao amin'ny resaka infrastructure zany somary hoe antitra. Tokony hoe ho hatsaraina kely zany le izy na hoe hatsaraina tanteraka mihitsy zany le campus satria somary hoe antitra loatra. Raha eo anivy ny fampianarana kampeny azo lazaina ho nodivetina ireo grevy nataon'ireo mpianatra eo anivy ny polyteknika Vontovorona hatr'izay efa manomboka mivady tsikelikely ny olana eo amin'ny fahatarany ny vansim-pianarana efa mihatsara ny fiainan'ny mpianatra fa indrindra efa avaozina ary ampitomboana tsikelikely ireo fotodrafitrasa ilaina amin'ny fampianarana hoy ny tompon'andraikitra. Zay zany dia isan'ny ezaka ataon'ny mpitantana ny sekoly ambony polyteknika amin'izao aloha zany ny fanatsarana tsikelikely ny cadre de vie aty amin'ny sekoly ambony politika ity Vontovorona zany ao anatin'izany ohatra hoe fanatsarana ny resaka environnement mba tsy hoe bozaka avo be ny aty fanadiovana amin'ny manodidina. Mandeha tsikelikely ihany koa zay raha miasa amin'ny mpiara-piombonantoka ny rénovation ny salle de classe dia mandeha tsikelikely ihany koa isan'ny ezaka natao koa ny sécurisation ity Vontovorona satria amin'izao fotoana izao efa voafefy manodidina ny sekoly ambony polyteknika dia tsy misy intsony zany ireo fifezivezena be loatra ity Vontovorona. Zay zany aloha nisan'ny ezaka tsikelikely dia izy io mandeha tsikelikely io arakaraka ny projet hita sy ny fiainan'ny sekoly zany. Nanomboka ny 10 febroary lasa teo ary ny farany androany ny fankalazana ny 15 taona ny orenan'ny sekoly ambony polyteknika ao Vontovorona. Notokanana nandritra ity andro farany fankalazana ity moa ny trano salle de thèse hosolo ny tsangamaty fankalazana. Reny zany ilay hoe rano tsy mandeha anjiro tapaka kanefa tamin'ity androan'ity ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo raha ny mahakasika an'izay onjam-peo izay sehatra raha isan'ny be mpampiasa maneran-tany ny onjam-peo ary mitana anjara toerana lehibe zany raha ny eto anivo ny fiarahamonina malagasy manokana amin'izao fotoana izao. Izay no isan'ny voatra nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo tamin'ity androan'ity. Tsiaro Rasoa Arvelo. Na eo azy ny fiazaka zany fanatotoloana mbola anisan'ny fitaovam-pifandraisana be mpampiasa indrindra maneran-nosy ny onjam-peo ankehitriny. Raha ny tontanisa farany azo teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra mahery ny 500 isan-kehitriny onjam-peo misy eto Madagasikara. Amin'izay mahabe mpampiasa azy izay mitana anjara toerana lehibe nanivon'ny fiarahamonina ny onjam-peo, mampiala voly, mampita vaovao fa indrindra manabe sy mikolo ny toe-tsain'ny mpiaino. Ny fanabeazana indray eo anivon'ny onjam-peo dia ny hoe fitantanana sy fikolokoloana an'ireo mpiaintsika isan'andro. Zany hoe ny toro-lalana mety hainy, mety fantany fa ilay mampatsiahy no tsy ampy dia izay indrindra no antom-pisian'ny onjam-peo zany manoloana ny fiainana amin'ny ankapobeny isan'andro mihitsy mampatsiahy hoe misy angeny fahaiza-miaina tahaka izao hoe misy ny fahaiza-manao tahaka izao tokony ampiaritsika ireny na fahaiza-miaina ny fanaovana mba ilalana miaraba-toko vitantsika ve zany voajantsika ve zany manontany io dia ho anareo sy ho antsika mpijery sy ny mpiaino an'izao resaka izao voajantsika ve zany aiza ho aiza ny fanabeazana endrehetra eny dia adidiny onjam-peo no manabe sy mampatsiahy hoe misy ny hoe ny fahaiza-miaina tahaka izao dia isan'andro zay ny adidy lehibe adidy masina ataon'ny onjam-peo isan'andro ninona aloha hevitra misy eo dia tokony misy fanabeazana ampitainy isan'andro ho an'ny mpiarabelona.
anio 10 febroary moa no ankalazana ny andro maneran-tany no an'ny onjapeo raha ny teto Madagasikara manokana tena nosy no nanaovana ny fankalazana androany nanatrika izany ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny onjapeo samihafa aloha hevitra ny voaboasina nandritra izany anjara andraikitry ny onjapeo manoloana ny fanatsarana ny fiovaovan'ny toetry ny andro i Madagasikara izay firenena isan'ny miaina ao anatin'izay fiovaovan'ny toetry ny andro izay ankehitriny manana anjara biriky lehibe ny onjapeo manoloana izany. Anisan'ny firenena hiaran'izany tsika eto Madagasikara angambany ary rariny loatra raha izay angambany loha hevitra napetraka tamin'ny tia taona ity satria dia anisany efa tokony hitododo ny rehetra tokony hirara sahady ny rehetra isan-tokantrano ny rehetra dia hiaran'izany fiovan'ny toetrandro zany ary manana anjara andraikitra be ny onjapeo eo anivon'izany mba ho fampianarana sy fanabeazana ny mpanaraka sy ny mpiain'ny onjapeo zany manoloana ny izay fiovan'ny toetrandro izay. Nentina nankalazana sy nanamariana ny fotoam-pankalazana teto an-toerana ny rehefa eo tamin'ny alalan'ny fandaharana melabelarana ny loha hevitra tamin'ity taona ity ny onjapeo miankina sy tsy miankina rehetra eto Madagasikara fotoana izay ampanginana ny disadisa mba tsy hivoana mankany amin'ny fifandrafiana amin'ny endriny maro samihafa. Maresaka iraisam-pirenena vetivety mikasika ny hidinika mivantana hitadiava mba olana momba ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia ny filoha Amerikanina sy ny filoha Rosianina Vladimir Poutine amin'izao fotoana izao. Mampia ihany momba izay ka misisika mafy ny hanatrika ny fionany ihany koa ny vondrona Eoropeanina sy Ukraine. Profon'izany ny fivorian'ireo minisitra ndaraham-bahiny avy amin'ireo firenena enina anaty ny vondrona Eoropeanina ny ampy-minisitra Ukrainianina tao Paris omaly izay mbola nanamafy ny mazava-dehibe ny fionana irahany rehetra. Nanamafy avy hatrany ny manam-pahefana Amerikanina iray fa tsy izy velively ny famadihana ataon'ny Amerikanina eo anatrehan'izay. Isan'ny firenena mikatsaka ary miady ny siny fitoniana maneran-tany Etazonia raha ny fanazavana hatrany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany veloma tompoko. Elmondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Mivabo. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, Université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.